Efa niresaka amin'izay tontolon'ny fitsarana izay antsika dia napetraka tamin'ny fomba ofisialin'ny maraina teo ihany koa teny amin'ny lapan'ny fitsarana tapon'ny teny Anosy ny lehibe ny fampanaovana vaovao eo anivon'ny Cour de cassation taorian'izay fianianana izay moa dia nanazava fohifohy ny andraikitra izay andreketany ny lehibe ny fampanaovana vaovao. Mininao fanatanteraka antsaka sy anarany ny andraikitra hitsara araky lalàna mirariny sy ny hitsiny tsy dia tavan'olona hitana sy tsy amoraka na oviana na oviana ny tsy amparatelo diniky ny fitsarana hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrena takiny mampitsarana. Izy ny Ramatoa ary Malala Lisy Charlotte lehibe ny fampanaovana vaovao eo anivon'ny Cour de cassation ao anatin'ny fitsarana tampony. Magistrat de première grade ary manana ny commandeur de l'ordre national amin'ny tenany ary nandrato fianarana teny amin'ny université an'Antananarivo. Tamin'ny fafito ambin'ny folo volana aprily teo voatendry tao anaty filan-kevitry minisitra ity lehibe amin'ny fampanaovana vaovao izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lapan'ny fitsarana tampony Anosy androany ity. Nandritra ny lateniny dia nanamafy izy fa hanaja ny lalàna. Raha ny asa hosan'ny Ramatoa ary Malala Lisy Charlotte kosa no asiteny dia isahana ny fandrindrana ny asan'ny avocats généraux sy ny substituts généraux eo anivon'ny toeram-pitsarana rehetra ao anatin'ny Cour de cassation tenany. Izy ihany koa no isolo tena ministère-mbahoaka na ministère public ao anatin'ny fotoam-pitsarana rehetra izay misy eo anivon'ny Cour de cassation. Olo manan-kaja maro sivily sy miaramila ny tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana nentina nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny procureur général vaovao eo anivon'ny Cour de cassation.